manaraka izany zany dia ny faharoa amby roapolo ny volana febroary no hanamariana ny andron'ny skotisma maneran-tany ho an'ny skotisma zazavavy kosa dia mbola itoy ny hetsika ny sabotso avy izao etsy amin'ny zaridaina nandoaly izy ireo no ifampitaona araka izao fanazavana hoentin'ny filohan'ny mpanazava Safira mianga izao. Ho an'ny skoty zazavavy manokana dia ny hetsika nasionaly atao dia atao amin'ny sabotso avy izao eo amin'ny zaridaina nandoalo manaraka ny lohahevitra nofaritan'ny skoty zazavavy maneran-tany izahay amin'ity dia ny lohahevitra lalaovinao zany dia mikasika ny hoe mitombo na grandir mitombo satria ny skotisma teo fanabeazana ara-tsaina ara-bata ara-panahy ara-pihetsepo ara-piaramonina ary ara-moraly dia ampisehoan'izay hoe fanabeazana mampitombo ny ankizy izay. Eo koa ny fitomboana arak'isa satria anisan'ny tanjon'ny skoty zazavavy maneran-tany amin'izao no hoe fampitomboana izy mba ho betsaka ny ankizy mandray andraikitra ny fiarahamonina. Raha ny mpanazava manokana no resahana 5 festival izahay izao ary manana fanamby amin'ity taon'ity ho lasa 5 alina izay ohatra ilay fitomboana. Eo koa ny fitomboana amin'ny resaka fandraisana andraikitra ny fiarahamonina be dia be no lohahevitra anabeazana ny ankizy sy rosany any amin'ny fiarahamonina ary hitondrany feo satria izay ilay fanabeazana izy aloha no mianatra sy mibe tena dia miasa eny amin'ny fiarahamonina izy ary mitondra feo mba ho hoe mizono ny ankizy vavy sy ny tanora ohatra raha vehivavy ny raisina. Anisan'ny lohahevitra raisina ary lalovina sy jerena eny Andohalo zany amin'ny sabotsy ny resaka fampandraisana anjara ny ankizy vavy sy ny tanora amin'ny fanatrarana ny tanjo fampandrosoana lovain-jafy. Tafiditra amin'izany ohatra ny ady amin'ny herisetra, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanabeazana olom-pirenena vanina.